Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Adidy sy andraikitra ny samy malagasy mamany olana misy ao aminy tsy anjarany vahiny no mitsabaka amin'ny raraham-pirenena tokony ampiseho ny mangarahara amin'ny fitantanana ny firenena ihany koa ny mpitondra hoy ny filohan'ny antoko MMM Iado Andrianana Arvelo androany. Miverina amin'ny herin'ny tanteraka indray ny hetsika ho fahalalana maneho heva nisy ny fanangona tsiny niverina koa ny onjam-peo miara-manonja. Mandalo eto Madagasikara ny filohan'ny Bady sy ny tale jeneraly ny FAO hita nandritran'izany ny fahabetsahany ny tany tsy fanjary-tsakafo sy ny antony mampahantra ny firenena malagasy. Takin'ny lalàna mifeny ny asa ny fananana solotena mpiasa ho an'ireo orinasa manana piasa mihoatra ny 1.2. Manana zo sy voaro lalàna mihoatra ny piasa tsotra izy ireny. Vaovao iraisampirenena kosa indray dia mahery vaika indray ny fifindramonina mankany Eropa amin'izao fotoana izao. Miisa 594 ireo mpitsoponenana avotry ny fikambanana sy mpamonjy vona italianina. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa eto amin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Tena milay raha misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, nahafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday Orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana yaya ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook maimaim-pony ianao dia tsy indroiny hoe anohy raha vao mipositra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra eo mifatotra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook maimaim-pony ianao dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook maimaim-pony na tsy Facebook maimaim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo piainanao Orange. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention contrefaçon. Maped. Mampifanga dia
Ouvert sur un jardin tropical verdoyant, le Palm Beach Resort and Spa est un havre de paix dédié à la douceur, à la relaxation et à la sérénité absolue. C'est l'endroit parfait pour la famille pour passer un séjour en toute promet des voyages culinaires à travers les soirées à thème. L'Escape Bar vous propose divers cocktails internationaux, tandis que le Lounge Bar vous permet d'admirer le splendide coucher de soleil à une vue 180 degrés. La tradition et la modernité font de Palm Beach Resort and Spa le lieu branché où il faut être pour passer un séjour agréable. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Oreto ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra tena spesial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly lamba madio ny tanana mandina fangaza ihany mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spesial jereo angiza ato izy aza miandry mintsony takio eny amin'ny varotra mahazatra anao savony spesial safidiko amin'ny fadiovako. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. tsara kosa izy zany ino ny loko io azafady primokat io ramsa aiza no aza ahitana an'io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao suraminy amin'ilay lavako azy merci e onao misy an'le primokat ato aminareo misy ka fa amin'le inona ny tendra amisi za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le tamin'ny tsara io sady mora le izy Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny 1 alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04.
Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany. Adidy sy andraikitry ny samy malagasy ny mamany olana misy ao aminy indrindra raha ny fividianana no resahana. Tsy anjaran'ny vahiny no mitsabaka amin'ny raharaha anatin'ny firenena araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy Ajo Andriany Anarivelo androany. Fanadidiny Mikael Ramarolahy. Madagasikara ho an'ny malagasy ary malagasy ho an'ny Madagasikara. Noho izay antony izay, ny malagasy rery ihany ny tompon'ny teny farany amin'ny fampandehanana ny raharaha anatiny, indrindra raha fividianana no resahana. Izay votoatin'ny fanazavana nentin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriany Anarivelo androany taorian'ny fanambarana ny solotenan'ny vondrona afrikanina monina sy miasa eto an-toerana omaly izay manohitonina ny fiandrianam-pirenena malagasy. Ampy angambo zay le fitenenana avy any ivelany hoe mety sa tsy mety ny tokony ho avin'ny Madagasikara fa ny malagasy no manapaka an'izany. Ary aminay ny fanifilazana fa tsy misy ny vola hiatrehana an'izany dia fanaovana tsinitsinina ny Madagasikara satria raha fantatra fa tena izay no avahany olana eto amin'ny firenena dia tsy tokony vola ny sakana satria manam-bola anaovana subvention an'ny Jirama, an'ny Hermada ny fanjakana. Tokony handana vola zany karakarana ny fividianana amoana ny firenena ao anatin'ny korotana. Ary ny Malagasy dia mahafantatra ny demokrasia tokony haintra eto aminy. Ary ny dikan'ny demokrasia tsy tokony ho samy hafa any ivelany sy eto Madagasikara. Izay ane tsy nangataka mihitsiny ny hoe hiara hitondra na hiara hitantana. Fa ny angatahanay ajao ny valin'ny fividianana tamin'ny solombavambahoaka misy antoko politika maro anisa ny lany eo dia ajaina koa zany ny fividianana tamin'ny filoham-pirenena. Fa tsy mety ny hoe ny filoham-pirenena mahazo manao izay tiany atao fa amin'ny fividianana hafa tsy misy dikany zany. Tsy ny vola araka izany ny sakana amin'ny fanatanterahana ny fividianana mialohan'ny fotoana ary fividianana mangarahara no takiana ahafantarana marina ny tena etaetam-bahoaka. Ny olona izay atokisan'ny mpifidy maro anisa hitantana ny firenena makany ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna velona, ny fizarana ny fahefana ary ny fanajana ny androm-panjakana, ny mpiara-miasa ary ny mpiara-miombina antoka rehetra. Vao atao izay dia mangataka ny siny fividianana madio sy mangarahara. Fa mialohan'izany ilaina ihany koa ny mijery todika ny fividianana izay teo aloha teo farany teo reny. Maninona ny nangina ny solotenan'ny firenena avy any ivelany? Raha ohatra ny filoham-pirenenan'ny senita no tendrena nakany amin'ny gouvernemanta, zany ve ao anatin'ny fametrahana mangarahara sy ny demokrasia eto amin'ny firenena? Ary ny zavatra tsy fanaran-dalàna ohatr'izany tsy azo avela anapotika an'ity firenena ity ary izay ny ilana ny fividianana mba handanany ary mila sazy mila fepetra raisina mikasika an'ireny zavatra tsy mety reny mba tsy hisy tonga ny fividianana manaraka ho toy izay foana hoe rehefa mandresy ny olona anankiray izay nanitsakitsaka ny lalàna dia adiny tanteraka ny fitsarana. Ny malagasy tsy ny fidy mpanjaka sy tandapa fa ny fidy filohan'ny repoblika. Ka aminay dia saripady aminay ny sotoavina repoblikanina, zany hoe ny fandanjahan-kery ary ny fisiany ny androm-panjakana mahaleo tena afaka miaro ny tombotsoan'ny vahoaka. Zay no angatahana androany. Ary mikorotana amin'ny firenena satria tsy voaja tsony izay fisarahan'ny fahefana izay sy ny androm-panjakana tsy manaja ny safidim-bahoaka. Ka mba tsy hisy korotana ny tenenanay hoe ataovy ny fividianana mialohan'ny fotoana fa tsy izao fomba fitantanana sy fomba fisainana izao no atao lova ho an'ny taranaka faramandimby raha ohatra tsika tena metraka marina ny demokrasia eto Madagasikara. Anjaran'ny malagasy ny manapaka raha toka tokony hanohy ny asany na tsy ny filoham-pirenena. Izany hoe tsy voatery andry ny taona 2024. Voamarina ao anatin'ny lalam-paharorenana izany, indrindra ao amin'ny andinin'ny faha-4 amin'ny 10 izay milaza fa azon'ny filoham-pirenena tsara ny mametra-pialana. Ary aorian'io fametra-pialana io, milaza ny andinin'ny faha-3 amin'ny 10 ny lalam-paharorenana fa afaka 30 andro farafahakeliny na 70 andro ny fanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena vaovao. Fanajana ny lalam-paharorenana ny fangatahana fametra-pialana ny filoham-pirenena
ahafahana mametraka amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Eo amin'izay fitantanana ny raharaham-panjakana izay hatrany dia nanamafy hatrany moa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ajo Andriananarivelo fa tokony ampiseho mangarahara amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra rehetra isaka paratongany. Fanadadiny Mikael Ramarolahatra. Hita tsapa arivo pofo ankehitriny fa tsy mahavita ny asany ny mpitondra. Vokany niakatra hatrany ny vidim-piainana ary miamijaly sy sahirana ny vahoaka malagasy araka ny fanazavan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ajo Andriananarivelo. Nomena fotoana ahafahana manam-pirofo fa mahavita ny mpitondra saingy tsy tanteraka izany. Ary maninona no tsy mitsangana? Mitsangana foana zay ny fanjakana navela niteny izy avy aloha zay aloha hitatana jerena ny fahaizanay dia ny fahaizana hitanay androany ny ena ny olona ny ankizy afaka fanadinana, niakatra ny vidy sakafo, niakatra ny vidin'ny solika, niakatra ny frais ny taxi brosy. Zay ny résultat hitanay aloha androany. Raha ohatra izy manana zavatra hafa ho lazaina ankoatran'izay dia vonony zay ny eno azy reto ny zavatra vitanay. Fa ngamba ny vahoaka malagasy tsy adala akoriny matomika aikaiky sy mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Noho izany, tsara pahafantarina ny vahoaka iray manontolo ny asa vitan'ny mpitondra ho hatrany ajo Andriananarivelo izay fampikambana tao anatin'ny governemanta nandritra ny fotoanan'ny tetezamita. Laza ity Praiministra lefitra teo aloha ity fanamboatra boky fotsy ahitana ny asa rehetra izay nataony ary azon'ny be sy ny maro jerena. Tokony hanao izany ihany koa ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavany. Raha mikasika ny tenako manokana alohan'ny tsahalatsahako filoham-pirenena dia nanao livre blanc boky fotsy ny zavatra nataoko nandritra ny maha-minisitra anahy. Raha ny filoham-pirenena na ireo olona sasany mba miangavy azy mba hanao ohatran'izay koa mba ho hitan'ny vahoaka malagasy hoe inona ny nataony tamin'izy tompon'andraikitra teto amin'ny firenena. Zay fotsiny angamba no amaliko amin'izay hita ao anatin'ny tranokalan'ny malagasy miara-miainga na amin'ny tranokalany manokana ireo asa nataoko atao amin'ny ministera nandritran'izay fotoana nitazomako 7 sy 500 andro amin'ny ministera zay. Dia miangavy azy zany mba atao fomba fiasa eto amin'ity firenena ity ho an'izay tompon'andraikitra ny amoakany hoe zao ny zavatra nataoko rehefa mitatana firenena na minisitra na be ny tanàna na lehibe an'ny faritra na iza n'aiza toerana misy ianao. Dia isiny mangarahara ao anatin'izay. Adidin'ny mpitondra ny mampiseho mangarahara amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny fanatanterahana ny tamberin'andraikitra. Zon'ny vahoaka malagasy ny mahafantatra ny nampiasana ny volam-bahoaka na tamin'ny alalan'ny hetra na tamin'ny alalan'ny trosa izay nangatahana tamin'ny anarany. Tontolon'ny serasera niverina amin'ny herin'ny tanteraka ny hetsika ho amin'ny fahalalana maneho hevitra. Androany no marihana ny andro ny firaisan-kina izany. Nisy koa ny fanangonatsy ny entina manohatra ny lalàna ny famoretana teo ihany koa moa ny hetsika ny onjam-peo miara-manonja. Fanadadiny Mihoramanitra. Tafavory androany ireo mpanao gazety mivondrona amin'ny hetsika ho an'ny fahafahana maneho hevitra. Antony amafisiny indray ny tolona edina amin'ny lalàn'ny famoretana nolany ny teo anivon'ireo anteny meraroa. Tsy mpanao gazety ihany araka izany ny voatoitoina manoloana ny fandaniana sy fampananana hery ny lalàn'ny famoretana ny olom-pirenena rehetra no tokony ho sarotiny amin'ny fahafahana maneho hevitra. Fanangonatsy ny araka izany no dingana voalohany tapaka nandritra ny andro ny firaisan-kina androany. Ho aseho aloha amin'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena na mpitondra izany na fiarahamonina samihafa fa maro no manohitra an'ity code de la répression ity ka dia hiditra zany zahay isika menakavy amin'ny fanangonan-tsonia miainga amin'ny mpanao gazety asaina daholo ny olom-pirenena tsy ankanavaka izay manohitra n'ity lalàna famoretana ity ametraka ny soniany sy farak'izay isa betsaka indrindra satria fantatsika fa betsaka nefa nanao fanambarana manohitra ny code de la répression io. Zay zany no dingana voalohany. Vita moa zay dia ho hita eo fa mbola itoy ny hetsika ary ny fanarahana teo dia tsy mijanona ity hetsika ity raha tsy tonga amin'ny fandresena isika menakavy. Tanjony hetsika ny hanoerana hatramin'ny farany lalàn'ny famoretana ary takiana ny famerenana ny fandrafetana ny lalàna amin'ny feno serasera araka ny fanazavana. Tena tanjona dia ny hoe lavina aloha
toerina hatramin'ny farany ny fampiarana anty code de la répression ity ary takina ny amerenana indray ny fandrafetana an'izay code izay miaraka amin'ny fiaraha-midinika zany miainga amin'le code initial ny fanarahany ny mpanao gazety ny société civile ny sehatra iraisam-pirenena koa moa anisan'ny nanampy tamin'ny nametrahana ny code initial iny kanefa amin'izao fotoana izao le izy dia ionovainy ny ministera ny serasera io ary dia mifanohitra tanteraka tamin'ilay lalatsainy nanombohany no nametrahana azy amin'izao fotoana izao. Tetsy andaniny naverina nandritra ny ora roa ny onjam-peo miara-manonja ka onjam-peo manodidina ny 700 avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra no nandray anjara mavitrika nandritra ity hetsika-androany ity. Tsy hijanona araka izany ny ady amin'ny lalàn'ny famoretana manomboka eto. Hery-velona maro ihany koa no efa naneho ny fahavonona ny ara-hitolona amin'ny mpanao gazety. Amin'ny asabotsy ho avy izao araka izany ho toto-saina eny Analakely ny fanangonan-tsinihy anoherana ny lalàna havaovaon'ny serasera. Izay nivadiantsika lafim-baovao hafa kosa indray dia mandalo eto Madagasikara ny filohan'ny BAD na ny Banque Africaine de Développement sy ny tale général ny FAO. Hita taratra mandritry izany ny tareratsy ny firenena malagasy amin'ny alalan'ireo taremarika maro. Fanadadiny mianta Randrianefo. 25 isan-jaton'ny vahoaka malagasy no anatin'ny fahantrana tanteraka raha ny antotanisa farany. Malaza amin'izay resaka fahantrana Madagasikara ka tokony hovaina izany raha ny nambaran'ny filohan'ny BAD Ankinyomi Adesina izay mitsidika Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tokony ho tratra ny tanjony amin'ny fampiny sakafo eto Madagasikara no ny fahabetsahany vokatreto raha ny nambarany. Makasika ny fampandrosoana Madagasikara raha ny angovananantsika izay mahatratra amin'ny 707,000 megawatt raha araka ny vinavina. Tokony azo herinaratra avokoa ny malagasy rehetra amin'ny taona 2024. Lavitra ezaka ihany anefa izany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Ohatra amin'izany ny fatapahan'ny jiro lavareny sy ny tsy fisiany herinaratra any amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Ankoatra ireo ny fahazahoan'ny firenena malagasy famatsim-bola avy amin'ny BAD nandritra ny 10 taona izay mahatratra amin'ny 1.4 miliara $. Mampametra-panontaniana ny maro ny hoe ny eo amin'ny lafin'ny fitantanana ve no lesika matoa tsy mipaka amin'ny andavanandro ny vahoaka izany tombontsoa izany. Hatreto tsy nitondra amin'ny fampandrosoana izany. Etsy ankilan'izay mitsidika ny Madagasikara ihany koa ny tale général ny FAO José Graziano da Silva araka ny nambaran'ny PAM na ny Programme Alimentaire Mondial mahery ny 5,000 cnal sy enetsisa ireo tratra ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara noho ny fahamainana ny faritra Atsimo-nosy. Anatin'ny krizy ara-tsakafo i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'i José Graziano da Silva, tale général ny FAO. Ny distrika Amboasary, Ambovombe, Tsiombe, Beloa, Bekily, Ampani sy Betioky no tena voakasika izany. Raha tsy ahivina, 570 isan-jato malagasy no miankina amin'ny fambolena. Miatraika amin'ny fahantrany malagasy araka izany ny fisiany tsy fanjarian-tsakafo. Mila tsaraina kosa ny sehatry ny fitantanana ny toe-karena eto Madagasikara araka ny tatitra navoakan'ny FMI tamin'ity volana Aogositra ity. Tsy maro toerana ny ara-toe-karena ary tsy misy ny fampandrosoana noho ny tsy fisian'ny fitantanana matotra. Fanadadiny Miora Manitra. Fanarenana ny fitantanana ny toe-karena no anisan'ny fepetra napetraky ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny fanjakana malagasy ny amin'ny fampiasana ny vola azo avy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany. Miaina anaty kolokolo mivelatra amin'ny sehatra rehetra Madagasikara. Vokany mandringa amin'ny fanatanterahany ireo politika ny fampandrosoana takin'ny mpamatsy vola. Andrasan'ny FMI amin'ny fanjakana malagasy ihany koa ny fanarenana matotra ny sehatry ny tsenam-panjakana. Ny fanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka ny paikady ahafahana manefa ireo trosa-panjakana sy manarina ny fitantanana ny fakana hetra. Anjara andraikitry ny mpitondra ny manamafy ny fanaraha-maso ny fanomezana ny tsenam-panjakana amin'ny alalan'ny famerana amin'ny taha-ambany indrindra ny tsenam-panjakana natokana ho an'olombitsy, ny mangarara amin'ny famoahana ny tolotra mikasika ny tsenam-panjakana. Notsindrin'ny FMI manokana tamin'izany ny tolo-bidy mivoaka amin'ny orinasa-panjakana indrindra ny JIRAMA, izay ahitana matetika tolo-bidy tsy misokatra ho an'ny rehetra. Tokony hamafisina ny ady atao amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fanampiana ny fahaleovantenan'ny Bianco,
Velarina ihany koa ny sehatra ahafahany rehetra mahazo loharanom-baovao mba ahafahana manara-maso ireo trangana kolokolo tafakatra eny amin'ny fitsarana. Farany, imasoana ihany koa ny ady amin'ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ho an'ny asa fampiroroana. Nanatanteraka fiofanana nandritry ny telo herinandro ny tafika malagasy ny arahana tamin'ny tafika frantsay miompana tamin'ny fiofanana ny fandraisana ireo fiviriana iraisam-pirenena izany fiofanana izany. Fanadidiny ny onona saina. Miompana tamin'ny fomba atao raha misy ny sampana amin'ny fandraisana ireo feonany iraisam-pirenena toy ny fidirana keriny amin'ny lapa na ny fisian'ny fitifirana ireo olona ambony ny fiofanana nataon'ny tafika malagasy ny arahana tamin'ny tafika frantsay. Efa vonona ary manatevina hatrany fahaiza-manao ny tafika raha nambaran'ny tompona andraikitra iray. Ireo miaramila antsika ireo sotonina avy any amin'ny tafika avondry tafika rehetrarehetra zany ao anatin'ny tafika zany malagasy zany. Misy avy amin'ny premier RFI, ny Bani, ny premier RTS, ny RAS, ny R3A, ny RAL. Dia nomena fahaiza manao manokana zany ireo miaramila antsika ireo amin'ny fomba fandraisana ny fiarovana an'ireo na ny olombelona zany na le événement le fivoriana mihitsy zany na ny fivezivezen'ireo olona ireo mandritra ny fipetrahany eto amintsika. Izay ny tena tombontsoa azony amintsika aty satria tsy dia tena mbola mahazatra antsika miaramila loatra zany le zavatra ohatran'izay dia tsy maintsy nofanina zany zareo. Mijanona amin'ny fampiofanana sy ny fizarana traikefa amin'ny tafika malagasy ny fahaiza-manao izahay hoy ireo mpampiofana frantsay. Nous notre mission c'est de contribuer au perfectionnement des savoir-faire. Ndraikitray dia ny fampiofanana ny tafika malagasy amin'izay mety hitranga. Hitondranay sy izarainay ny fahaiza-manaonay amin'ny tafika malagasy. Hitanay fa afaka ampiarin'izy ireo izany amin'ny fotoana mahamety azy. Mpiara-miombonantoka amin'ny fahavitan'ny iraka nampanaoviny izahay. On est venu directement de la Réunion. Afa-po ary toy ny fiara-miasa hoy ireo tafika avy amin'ny miaramila frantsay nampiofana ny tafika malagasy. Hanamafy hatrany fahaiza-manao ny folo alin-dahy malagasy saingy olana tsy fampiany fitaovana raha ny fanazavana azo. Fampitaovana ny folo alin-dahy malagasy izay efa nambaran'ny mpitondra ankehitriny. Mbola tsy hita nefa zany hatramin'izao ary andrasana ny fahatongavana izany mialohan'ny fandraisana ny feonam-be iraisam-pirenena raha ny nambaran'ny tompona andraikitra iray eo amin'ny tafika. Eo amin'ny lafin'ny asa kosa indray dia takiany lalàna amin'ny fen'ny asa ny fananana solotena ny mpiasa ho an'ireo orinasa manana mpiasa mihoatry ny 120. Manana zo sy voarin'ny lalàna mihoatry ny mpiasa tsotra moa izy ireny. Fanadadiny miora manitra hatrany. Manana ny anjara asany lehibe ao anatin'ny orinasa iray ny solotenan'ny mpiasa. Panelanelana izay no azo ilazana ny asan'ny solotenan'ny mpiasa ao anatin'ny orinasa iray. Ny ankamaroan'ireo orinasa vaventy efa samy manana ny solotenan'ny mpiasa araka ny voalazan'ny lalàna. Orinasa fakaba, banky lehibe, orinasa lehibe maro samihafa dia efa manana solotenan'ny mpiasa avokoa. Fepetrapetraky ny lalàna ny fananana solotenan'ny mpiasa araka ny fanazavana ka tsy maintsy arahana. Raha ny lalàna zany dia tokony hanana solotenan'ny mpiasa na délégué du personnel ny orinasa anankiray rehefa mampiasa olona 120 miakatra. Ny asan'izy ireo zany panelanelana ny mpiasa rehetrarehetra amin'ny mpampiasa. Izy ireo zany mpampita sy izy ireo zany no mpiresaka na ataontsika hoe interlocuteur ny mpampiasa amin'ireo izay mikasika ny fitakiana ataon'ny mpiasa na fangatahana ataon'ny mpiasa fa tsy voatery fitakiana moa izy io na ihany koa mijery ny fampiarana ny fitsipika anatin'ny orinasa na mijery ihany koa ny fampiarana ny lalàna. Arovan'ny lalàna amin'ny feny asa manokana ireo solotenan'ny mpiasa na eo amin'ny fanatanterahana ny asany andavanandro zany na ihany koa amin'ny resaka fandrohana mpiasa. Ireo solotenan'ny mpiasa aloha zany dia tsara marihana fa voaharo araky ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny asa satria raha ohatra ka nisy fahadisoana nataon'ny ireo solotenan'ny mpiasa teo am-panatanterahana ny asa natao anatin'ny orinasa dia tsy maintsy angatahana lalàna aty amin'ny inspection du travail zany vao afaka mandroaka
andre ny solontenam-piasy reny ny orinasa anankiray. Ihany koa zany a manana zokory zareo hanao any asany amadeleke du personnel azy a 5 ora isam-bolana dia sady andraisana karama ihany zany a izy io 5 ora isam-bolana ireo. Miankina amin'ny isan'ny mpiasa ny isan'ny solontenan'ny mpiasa araka ny lalàna solontenan'ny mpiasa tompo-toerana iray sy mpisolo-toerana iray ho an'ny mpiasa 110 hatramin'ny 30. Solontenan'ny mpiasa tompo-toerana 2 sy mpisolo-toerana 2 ho an'ny mpiasa 130 ka hatramin'ny 770. Solontenan'ny mpiasa tompo-toerana 7 sy mpisolo-toerana 7 kosa no ho an'ny mpiasa 240 hatramin'ny 530. Ireo orinasa afakapa no ahitana solontenan'ny mpiasa betsaka indrindra araka ny antotanisa ary manaraka izay ny banky isan-karazany. Fantatra androany kosa fa amin'ny alakamisy ho avy izao no anatanteraka ny délibération ireo mpitsara fanadinana. Tsy ambarateny ireo mpitsara hatrany moa ny salanisa ambany indrindra ahafahan'ireo mpianatra fanadinana. Fanampanazavana. Ia, amin'ny alakamisy izao ny délibération mibaka ety akaty. Amin'io vao fantatra zany izay no antony ataona daholo ny correcteur izay nanao correction zany mba ho avy anatrika an'io satria amin'io vao tapahana hoe firy ny délibération. Satria ny correcteur no manapaka an'iny zany dia iny le misy an'ilay secret de délibération dia folo kosa hatreto ny voaroroy sy ny ray tsikomakomba tamin'ny famonoana teratany frantsay tany Sainte Marie. Ahina izy fiantraikany amin'ny toekarena sy ny tourisme any an-toerana moa initranga iny. Fanadidina. Niteraka resabe teto Madagasikara sy tany ivelany ny mikasika ilay teratany frantsay misy namono tany Sainte Marie efa ho 10 andro zay. Ahina ampiaina ny fahatongavan'ny mpizahatany frantsay any amin'ny faritriny ny vonolona sy ny tsy fandriampahalemana tahaka ireny raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra amin'ny seritry ny fizahantany nanaovana fanadihadiana. Ya mety ho voka-dratrany izay aloha zany dia ny fisian'ny annulation avy amin'ny ireo teratany frantsay indrindrindrindra amin'izay andrindrehany izahantany aty Madagasikara. Aty amin'ny tany malagasy no misy an'ilay zavatra dia manaritra ireo dia mety hanome fanohanana tsy ahafahana mandeha hitsidika ny tany Madagasikara indray ho an'ireo mpizahatany zany. Araka ny loharam-baovao azo misy 10 amin'izao fotoan'izao ireo voaroroy amin'ity tranga feno abibiana tany Sainte Marie ity. Itsakilan'izay mbola tsy misy fiantraikany eo amin'ny lafin'ny fizahantany any toerana ny zava-miseho ary tsy misy hatreto ny fanafoanana dia nataon'ny mpizahatany. Amintsika miteny izao aloha dia tsisy impact ny négatif zany ny zavatra nitranga tany Sainte Marie fa mizotra tsara ny isan'ny touriste mbola tonga foana tsisy annulation. Raha tsy ahivina ny alahady 20 ny volana aogositra teo no nisina teratany frantsay nisy namono tao Sainte Marie. Teo amin'ny lohany no ahitana ratra mafy. Nisy nidibe no tanterahan'ny mponina tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Nisy ihany koa ny fitoam-bavaka fohy ary nanotrana izany ireo manam-pahefana rehetra tao an-toerana toy ny solombavam-bahoaka ny préfet sy ny sous-préfet, ny ben'ny tanàna ary ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Manambana ny hanao fihetsiketsehana ankilana ireo mponina any an-toerana raha toa ka ho ahafahan'ny mpitandro ny filaminana mahadiodio ilay teratany frantsay anisan'ny voaroroy amin'ity raharaha ity. Fanadadiana manokana kosa nentina aminao amin'ity manaraka ity. Ampolo taona ny maro nanaovan'ny raseta ary malala Erika Koba teny talata amin'ny volonondry. Koba izay mahavela azy tokoa raha ny nambarany. Fanadadiany Iona Saina. Raha ety talata ny volonondry tsy misy tsy mahafantatra ny Erika mpanamboatra sy mpivarotra koba. 10 taona izay no nanaovany ity asa ity ary efa nahitany faritra maro teto Madagasikara ny fanaovana koba. Mahavelona tsara ny koba raha nambarany ary azahoana tombom-barotra hatramin'ny 3 hetsy izany ao anatin'ny herinandro rehefa mety ny tsena. Fotoana nanaovako koba zany tena 10 taona amin'izao taona dia avintsika izao moa zany zay nanaovako koba aloha teto talata volonondry. Ianao moa ny azoko faritana aloha fa ny any olona tsy azoko tenenina dia azo lazaina hoe mahavelona soma tsara mihitsy ny koba aloha ary ny anazy zany tsy teny afa-tsy hoe ny trano zao ny ana ny trano mipetrahako aty dia trano avy amin'ny koba na trano na fianarany zanako ny adidy isan-karazany any am-piangonana na azo lazaina hoe mahavelona tanteraka moa zany le asa koba rehefa hajaina le asa dia tsy maintsy mahavelona anao foana.
olana sedrain'ny mpanao koba toany erika ny fiakaram-bidin'ireo akora fototra ampiasaina ny voanjo izay tafakatra hatramin'ny 740 ny kilao ka nahatonga ny fisondrotany vidin'ny koba. Tena olana zany dia le akora fototra le resaka tamin'le resaka voanjo miondra ny tena olana amin'ny koba satria zao voanjo ty aminay nefa tafakatra 740 ny kilao raha tokony izy moa tokony mbola any amin'ny tena hoe 1000 voanjo amin'izao nefa rehefa miakatra ty miondrana le voanjo zay zany tena olana ho anay mpanao koba rehetrarehetra fa tsy hoe ho anay rery akory fa ho anay rehetra mihitsy dia masoparena. Ny anahy manokana zany eo amin'ny voanjo eo amin'ny 200 kilao isan-kerinandro olo laniko eo. Mbo fikarakarana ny koba zany matetika ohatra zao atalata androany dia androany zay maka voanjo siramamy maka entana fotsiny zay androany dia raha pitsy maraina no mitoto an'iny eny machine ny izy dia migeny iny dia any amin'ny zoma iny koba iny vao azo hoanina satria raha tagnina larobia izy zoma vao masaka. Zay fahareta zany dia zay izy ho azo amidy aty an-tsena ihany koa. Rehefa asa mahavelona ny vady aman-janaka sy avy tany ireo adidy aman'andraikitra tsy asa fangalarana na famonoan'olona hoe erika dia tsara. Tsy ny asa birao ihany no mahavelona raha ny nambarany hatrany. Afatra angamba dia hoe tsy misy asa ratsy afa-tsy mangalatra tsy mamono olona ray lalana fa mifanajanao an'io asanao raha tenako no asiko resaka dia anisan'ny zanaka mpamboly tanteraka avy any amin'ny faritra Ambaratanjona avaratra any miakatra teto amin'ity tany ty ary tena tamin'ny firiny tony talatonika nefany rehefa najaiko le asa koba dia mitovy andralahako ihany amin'ny farim-pananana fa tsy hoe midoka tena kory ka ny avatry zany dia hoe aza mifidifidy asa aza matika hoe manana diplôma bac plus 2 anao dia tsy asa raha tsy any anaty birao fa mivola mitovy ihany rehefa ajainy dia mahavelona foana ka dia mifahendrena sy ny fanakolokoloana ny asa ihany no zava-dehibe indrindra amin'ity fiainana ity indrindra fa amin'izao fiainana crise de crise zao. Tsy ny eto an-toerana ihany no manjifa koba eto amin'ny rasetary malala erika fa hatrany ivelany manafatra ny koba eto aminy. Manana tsy ambaratelo erika amin'ny fanamboarana koba, tsy ambaratelo izay manome tsiro hafa ny kobany, antony tsy hafoizan'ireo mpanjifa azy. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana vola mitetina 70 tapitrisa ariary no miampy entana ny mpandeha no lasan'ny jolaroa mpanakandalana tao amin'ny distrikany Akazobe faritra Analamanga omaly tokony no tamin'ny 12 alina teo amin'ny fokotany Andoharano no sakanan'ireo jola ireo taxi brosy sprinter avy any Mahajanga hiakatra eto andrenivohitra mitohy moa ny fanadadiana momba iny tranga iny. Vaovao any amin'ny faritra izay dia olona misa 100 no tsy manan-kelofana vola mitetina 70 tapitrisa ariary entana fitaovana isan-karazany no indray maikila ny afo tao amin'ny fokotany Lambokely commune ambanivohitra Beroboka distrika Beloha any Amenabe omaly tokony tamin'ny 12 atoandro. Fa maizana noho ny kalokalonafo avy any amin'ny fandorona tanimboly moa no nahatonga ny vona. Dia izay ny vadiantsika vaovao iraisam-pirenena mahery vaika indray ny fifindramonina any Eropa amin'izao fotoana izao miisa 590 ireo mpitsopinenana avotry ny fikambanana sy mpamonjy aina italiana. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny alady lasa teo miisa 110 ireo mpitsopinenana avy any Libia no nikasa ho an'ny Eoropa. Nitoy izany alatsinainy ary tafiakatra 590 omaly. Tonga namonjy azy ireo ny fikambanana tsy miankina sy ireo mpamonjy aina italiana. Nahitana zazamena vava vao 5 andro tamin'izy ireo. Nandray tanana azy tao aorianan'izay ny Médecins Sans Frontières. Nilamina ny fandraisan'ireo mpitsopinenana any Eoropa tamin'ity taona ity. Ny fahatsarany toetry ny andro no mahatonga azy ireo mifindramona amin'izao fotoana izao. Miisa 540 alina sy iray hetsy ireo mpitsopinenana tamin'ity volana aogositra ity hatreto. Raha miisa 9 sy iray alina sy iray hetsy izy ireo tamin'ny taondasy. Raha nitaritra navoaka ny sampana manokana miandraikitra ny ireo mpifindramona, miisa 13 alina ireo olona maty na tsy tan-dranomasina mediteraneana tamin'ity taona ity. Ahina itomby izany atoato ary mitohy hatrany ny famonjenan'ireo mpitsopinenana manoloana ny fahatongavan'izy ireo anarivony isan'andro. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Adidy sy andraikitry ny samy malagasy no mamany olana misy ao aminy. Tsy anjaran'ny vahiny no mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena. Tokony ampiseho ny mangarahara amin'ny fitantanana ny firenena ihany koa ny mpitondra rehetra ho ny filohan'ny antoko MMM Adzo Andriananarivelo androany. Niverina amin'ny herin'ny tanteraka ny etsika ao amin'ny fahalalana maneho hevitra nisy koa ny fanangona tsy niverina koa ny onjam-peo miara-manonja. Dia izay no namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Soava mandry tompoko.
fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, tri sans serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.